tsika sombabaoka rehetra andriamato premier ministre sy nareo membre du gouvernement mankasitraka ny fanapa-kevitra nyraisinareo tamin'ny lahady nisy conseil des ministres spécial momba ny Tomasina voalohany dia tsapako zany fa manomboka ho laharam-pahamena amin'izay Tomasina voalohany. Zavatra faharoa dia zadinotsika valo amin'ny dimampolo ny isan'olona voan'ny coronavirus tonga teto Antananarivo. Ankehitriny izy a dimanjato mahery. Dikan'izany misy paikady tsy nety, misy paikady tsy naomby. Tsy tianareo zany tenan'izany fa zavatra marina zany. Ary io ihany ny hita fa ny test zay tsy natao ohatra eto Antananarivo na ny tsy vitan'ny Tomasa na ny toeran-kafa dia mbola maromaro nio. Dikan'izany misy olona anisan'olona goavana dia ny famorim-bahoaka. Rehefa minakana epidemia za ty anisan'ny gérer resaka epidemie peste, choléra, fonjaben'ny tanàna na ministra, efa misy epidemia tsy mahazo mamory vahoaka, interdit. Fa nareo fanjakana indray no mampirisika ny vahoaka mivory. Manome zavatra isan'andro des milliers de personnes Tomasina voalohany mivory isan'andro. Antany ministre ny rano sotra anazy fa izy nandeha tany nanao action sociale miaraka amin'ny ministre ny population dia nytanio izy a fa mamory olona maro zay isan'andro dia miteny foana za isan'andro hoe tsy mety io fa atao amin'ny fomba hafa na le tosoka famely io alefa vola amin'olona dia azasiana metsika ny trano le olona raha tsy andeha haka vola na le lela vola entana ny trano fa mamory vahoaka isan'andro mandrora miantsilany atsika tsy mety io. Fa roa manaraka an'izany a dia fantatsika antanio ministre ny rano mivory zay miaraka problème test alefa Antananarivo tsisy tomobile antanio izy a antaninao izy aveo tsisy carburant dia nanapa-kevitra ministre ny rano ka ny tomobile mpiara-miasa amiko zany ameko a anatitra an'le test Antananarivo dia natahotra moa le mpiara-miasa dia tsy nanome le tomobile nefa 72 heures monja validité-ny élément avy nalaina tamin'olona atao test dia problème zany teto anao ministre ny atitany teto zany teny hoe vangongo tomobile maro io alefa azy tamatavy tsisy nalefanao fa androany filoam-pirenena tongany zay vao nitondra tomobile roapolo zany SMS azoko donc zany tsy laharam-pahamena mihitsy normal roatra mirongatra le virus normal voilà. Madame ministre de communication virus avy eto Antananarivo nakany aminay fa tsy dia vakany aminay nandeha taty donc ahitsio communication nao avy eto Antananarivo izy andray manerana Madagascar marina sa tsy marina 58 personnes tonga teto hivaky fa soloana le izy hoe fa valo atao vahoaka ny Tamatavy non tsika zao agnaty fotoan-tsarotra mampiavana tokony atao premier ministre fa valo atao OMS atao frantsay atao Roland Latsiraka non fa valo coronavirus zay dia teneny koa ny marina firy ny maty Tamatavy tsy 2 morts zany mandavanao premier ministre mba magnanao conférence de presse ohatra nataony Edouard Philippe miteny ny zavatra marina firy maty Antananarivo firy maty Tamatavy maty ny coronavirus tsy anankiroa mainga zany ary dokotera maty farany teo dia anao fadidadina manokana satria fianakaviany mandefa amin'ny Facebook hoe tsy namono tena papanay marina sa tsy marina tsy fantako fa magnanaova enquête spéciale amin'le olona tenena hoe namono tena dokotera l'hôpitaly zay mijaly mipiasa l'hôpitaly satria tsy manana protection hiasa contre virus donc ny vahaolana inona avorio zao a misaotra aloha fa le zatra rehetra sosikevitra namiagna regny dia voateny tamin'ny conseil des ministres fa hitantsika moa suiviana regny fa misorana zay fa vahaolana avorio ny épidémiologiste dia mba afaka manao ianao monsieur le ministre des finances manome visibilité tsisy visibilité ny secteur privé rien du tout tsy fantatra hoe hoaiza motsika ty ovina déconfinement izy sa tsisy fa sosikevitra anay a manomboka amin'ny latsinainy avereny miasa ny olona fa sinon ho tsarainy tantara
ndray fitenenana manaraka